miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Mino va ianareo fa mahay manao izany aho? Izay indray riavana ny lohatenin'ity video manaraka ity. Fanontaniana izay napetraka Jesosy tamin'ireo tsambarao lahy izay nanantona azy. Voasoratra any amin'ny Matthieu 5:7-20 izany teny izany. Ary tantara io dia miresaka fa nisy tsambarao lahy izay nanantona an' Jesosy dia niantsoantso ireo amin'ny hoe ry zanaky Davido mamondrafo aminay. Dia rehefa niditra tao anatin'ny trano Jesosy dia nanantona tao koa ireo nanantona an' Jesosy. Dia hoy Jesosy taminy amin'ny hoe mino va ianareo fa mahay manao izany aho? Dia namaly ireo amin'ny hoe eny tompoko. Dia hoy Jesosy hoe tongava aminareo araka izay inonareo. Izany tantara izany riavana no angalantsika lesona satria matoa izany voasoratra dia natao antsika indrindra mba angalantsika anatra indrindra andiniantsika tena ny amin'ny fiainantsika. Manantona an'Andriamanitra isika ary tsy voatery hoe fahajambana ara-nofo tahaka ny an'ireto olona reto akory mahazo antsika satria ny fahajambana moa dia tsy inona fa ilay fiainana ao anaty aizina fa tena mety hoe ny fiainanao mihitsy misy aizina, misy rahona amin'ny tatao, misy zavatra manamaloka azy tanteraka ny fiainanao efa endrika fahamazinana fahajambana izany na mety any anatina ho any mihitsy. Misy karazana famatorana, misy karazana fahazaran-dratsy, fahotana izay milafika manamaloka tanteraka ny fiainanao sy ny sainao ary mahatsapahanao mihitsy manao hoe tsy mety ity zavatra izay ataoko ity. Dia mihazona anao mandritra ny taona maro izany karazana fahazaran-dratsy samihafa izany izay le endrika fahamazinana, izay le endrika fahajambana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Amin'izay fotoana izay dia mila mitady an' Jesosy tsika fa ao aminy no misy ny vahaolana ho antsika. Rehefa tonga nefa antsika mandeha mivavaka mangataka amin'Andriamanitra fanafahana na famonjena ny amin'io zavatra izay atrehantsika io dia izao ny zava-misy. Indraindray tsika misalasala, indraindray tsika tsy tena mino ny amin'ny hoe vitan'Andriamanitra ny hanova io tranga izay iainanao io. Ary izay mihitsy ny mahatonga an' Jesosy mbola mametraka ilay fanontaniana ny amin'ny hoe mino va ianareo fa mahay manao izany aho? Mino ve ianao fa mahay Jesosy manafaka n'io zavatra izay mamatotra anao io na amin'ity androandroany ity? Mino ve ianao fa vitany ny manala an'izany ao anatinao, manova n'io situation izay iainanao io? Mino ve ianao? Fa mila mijoro tsara izany finoana izany raha te ahazontsika valim-bavaka satria ho tonga amintsika araka izay inoantsika. Ary zava-dehibe izany riavana. Indraindray tsika rehefa mivavaka dia tsy mino mivavaka izay ataontsika. Mangataka famelan-keloka nefa tsy mino akory hoe voavela heloka. Mangataka fiarovana nefa tsy mino akory hoe arovan'Andriamanitra. Mangataka tolotsaina nefa tsy mino akory hoe tolotsaina avy amin'Andriamanitra izany tolotsaina tonga ato anatin'ny saiko izany. Fa mihanahana isika, mihazoazo sy misalasala. Ka ny olona rehefa mihazoazo ohatran'io dia ny dikan'izay ny valim-bavaka koa izany dia hihazoazo. Valim-bavaka tokony hilatsaka sidina eo aminao mihazoazo eny am-panidinana eny ilay izy satria ianao mihitsy ny mbola mihazoazo mahatonga an'ilay izy tsy hilatsaka ho tanteraka eo amin'ny fiainanao satria ho tonga aminao arak'izay inonao. Androany tena te hitarika ny saintsika. Tena ino an' Jesosy Kristy dia ilay Andriamanitra velona. Andriamanitra velona. Fantatrao fe ny dikan'izany atao Andriamanitra velona izany. Tena velona izy ary mahita anao. Ary izao tenin'Andriamanitra izao mihitsy no feony miteny aminao. Tena tianao izy. Mila mino an'izany fitiavan'i Jesosy Kristy izany tsika. Mila mino tsika ary mahatoky miteniny amin'ny hoe mahalala ny hevitra izay iverana azy tsika izy amin'ny fiainantsika izy. Ary mila mino tsotro izao fotsiny ianao ny teniny manao hoe aza matahotra. Ny zavatra rehetra manko dia hainy ny mino ary ny fandresena izay ety mandresy izao tontolo izao dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa ny finoantsika. Ary tsy mila finoana goavana be izany fa hoy ny tompo hoe na dia finoana kely tahaka ny voatsinapy aza no ananao dia fa ampy izay hamitrana tendrombohitra. Mila mino isika fa tompony ny hery rehetra, mahay ny zavatra rehetra, Andriamanitra ny fahagagana, mahavita hatramin'ny manangana ny maty io Jesosy Kristy izay hivavahanao sy antononao io. Ary raha ny tena marina rehefa mametraka ny adinao amin'i Jesosy Kristy ianao, raha tena mino anao ny heriny tokony ho maivana ianao rehefa vita izay vavaka izay nataonao izay satria hozy ianao izany amin'ny hoe efa tsara antoka ny fiainako eo ampelantanan'i Jesosy, ny dosiako izy no antoka tsara indrindra ho ahy. Izay ny zavatra hoe atao izany raha ohatra ka tena mino isika ny amin'izany hoe herin'i Jesosy Kristy izany. Ary izany riavana ny tarihana antsika amin'ny tian'io ity. Mety tenanao manao hoe niantony ny hery pastera tena efa mba ela ihany no mivavaka fa tena mbola mety tonga mihitsy ilay valim-bavaka dia izay no mahatonga io farany lasa misalasala
itsika ravana tena mila manana faharetana rehefa mangataka amin'Andriamanitra indrindrandrindra rehefa miandry ny teny fikasan'Andriamanitra jerevana ny tantarany Abrahama sy Sara any amin'ny Genesis tadidio tsara fa rehefa niantso ny Abrahama Andriamanitra dia ambarany tenin'Andriamanitra fa 570 taona Abrahama tamin'izany fotoana izany rehefa natsoin'Andriamanitra hoe miala amin'ny taninao dia nefa tamin'izany fotoana izany izy dia efa nitenenin'Andriamanitra hoe ho ataoko ho rain'ny firenena maro ianao dia nandeha ny fotoana hoe ahoana zany roviana zany vao tanteraka izay le hoe hiteraka zay ry zareo dia rehefa nambarany soratra masina tamin'ny fahaterahan'ny Sara dia voalaza fa 100 taona Abrahama tamin'ny miteraka any Isaka zany hoe 520 taona zany no elanelana zay vao tanteraka ny tenin'Andriamanitra tanteraka Andriamanitra ny teniny zay rehetra nylazainy dia hainy atao Andriamanitra tsy mba manadino zay zavatra nylazainy zany itsika no mila faharetana itsika no mety misalasala satria hoe ela loatra le valim-bavaka fa amin'ity an'io ity mila manana faharetana isika mba azahoantsika zay lazainy teny fikasana hozy ny Hebreo ary tsy mila misalasala mihitsy na mila mieritreritra mihitsy hoe anka fa ela loatra zay fa akotsina ny loatra zay fa lany kary fomba fitenin'ny olona zany fa amintsika dia izao Andriamanitra tsy mba mandainga fa rehefa nilaza izy dia fainy zany dia tazomy amin'ny tenin'ny Andriamanitra dia ho hitanao ny fahakakana sy ny hery izay ataony i Abrahama rehefa nijerevanao hoe ahoana moa zany finoany Abrahama n'Andriamanitra izany dia ambarany any amin'ny Romanina 4:7-7 zao ny amin'ny hoe nataoko izy araka ny voasoratra hoe nataoko rain'ny firenena maro ianao teo anatrehan'izay ninony dia Andriamanitra mamelona ny maty sy miantsony tsy misy toy ny misy zany ny Andriamanitra zay ninony Abrahama hoe ny Andriamanitra zay inoko dia Andriamanitra mamelona ny maty Andriamanitra miantsony tsy misy mba isy iza ny Andriamanitra zay inonao dia ambaranao ny toizany any amin'ny hoe ary na dia efa tsy nisy nantenaina aza dia nanantena ihany izy kanino mba ho rain'ny firenena maro araka ny voalaza hoe ho tahaka izany ny taranakao ary satria tsy mba nalemy finoana izy dia nihevitra ny tenan'izay efa ohatry ny maty fa efa tokony ho 100 taona izy sy ny fahafatesan-kibon'ny Sara ary tsy nianahana ny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy fa nampaherezin'ny finoana ka nanome voninahitra an'Andriamanitra ary natoky indrindra fa izay no lazainy dia hainy atao koa dia nisaina ho fahamarinana izany natoky indrindra mba fantatrao ve izany izany ny finoany Abrahama natoky indrindra fa vitan'Andriamanitra ny manafaka azy amin'io zavatra io manome azy n'izany zavatra izany dia tanteraka bevoky Sara dia niteraka ary tena lasa firenena lehibe mihitsy izany taranaki i Abrahama izany ry havana azon'Andriamanitra tanterahana amintsika ihany koa zany inona ny aizona zay mamatotra anao ianao ve mino fa nentin'i Jesosy teo ambony azy fijaliana ny fahamaizinana rehetra amin'ny fiainantsika mino an'izany ve ianao fa raha ohatra ka mino an'izany ianao dia ho tanteraka aminao anie zany raha manantona ny tompo ianao mba nantona ampototry ny azo fijaliana ka manaiky ianao amin'ny tompo atolotro anao tokoa ary homboany eto amin'ity azo fijaliana ity fahamaizinana ity fahotana ity fahazaran-dratsy ity famatorana ity olana eo amin'ny fiainako ity dia miteny aminao fa raha mino an'izany ianao hoe tena noraisy ny tompo tokoa izy dia nomboana teo ambony azo fijaliana niaraka taminy satria izay mihitsy ny nahafatesan'i Jesosy dia midika an'izay afaka ianao ary rehefa miala eo zany ianao aorianan'izay vavaka izay dia midika an'izay olona tena afaka hiteny ianao manao hoe vita afaka vovonjy zay zany fa tena mino ataovy ry havana dia ho hitanao zany voninahitr'Andriamanitra izany fa tsy misy lalana hafa ankoatran'ny azo fijaliana fa ny finoantsika ny asa-pamonjena izay nataon'i Kristy teo ambony azo fijaliana rery ihany no manafaka antsika amin'izay endrika fahamaizinana rehetra eo amin'ny fiainantsika ary zany no herin'ny fahafatesan'i Jesosy teo ambony azo fijaliana hamono ny karazam-pahafatesana rehetra eo amin'ny fiainantsika mba hanangana ny fiainantsika ho amin'ny fahazavana ihany koa Andriamanitra ary mila manana an'izany finoana izany tsika finoana tsy mihanahana finoana tsy mihazoazo fa finoana matotra ny amin'ny hoe ny Andriamanitra inoko Andriamanitra mahery Andriamanitra fitiavana mahefa ny zavatra rehetra aza manaiky ampitahorin'ny olana izany aza manaiky ampitahorin'ny Satana izany aza manaiky ampitahorin'ny zavamisy fa raha tena mino an'Andriamanitra ianao lehibe izay ao anatinao mihoatra noho izay rehetra amin'izao tontolo izao ary afaka nianana finoana ianao ka hijorony amin'ny hoe tsy matahotra satria fantatro izay inoko fantatro izay miaraka amiko fantatro ny herin'Andriamanitra izay mitoetra ty anatiko raha mino ianao
io hitanao ny voninahitr'andriamanitra, mahay manafaka anao Andriamanitra, fa aza misalasala amin'ity an'io tia manatona azy. Aondreo ny lohanao, mivavah, mandolia, manatody ny pototrina azy fijaliana, dia mitenena amin'ny finoana hoe Tompo, indreto ary ny aizina rehetra ato anaty koa atolotro anao, fa ho vitaiko androany ny fiarahana amin'ireto. Ary mino anao fa nyraisin'i Jesosy tokoa ilay izy, dia afaka ianao, vovonjy ianao, satria tonga avy aminao arak'izay inonao. Ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra. Amen. Matukia Jesoti andawana Indroni viti apandeibe ni angitina tauni uzavata amunzini panuta meluka simana neta na mavesata matukia ipamela yeluka kazakivi tiufatiana matukiare matukia Jesoti andawana